Rano to ne leandro ma savurvorona de zao. Nisy gendarme taminay teto tamatonga tam 3h. Nampanamboriny merany ankily maliniky. Miaraka amin'ny fokon'olo sasansasany zay pombany base. Ka azo sambotsy namanay mazoto raiky nandesindreo agny tam 3h. Saiko ndray zay ilalagna ny fanjakana mampanambotsy am 3h zay. Ary reo olo amizay milanganay lohandohany abiaby. Vatatena niringiriny ma ila. Voatery nanao hetsy koa iringiriny. Samborinay koa reo vahoaka aminay tia korany base regny. Hatraminay resaka samborinay. Fa mbo tsy azonay koa i. Fa samborinay abiaby lafa atao olo pombany base. Roe azonay hajarinay am prison pisianay azy agny koa. Maty tsy raha rahanay. Fa raha tsy azonay. Miboaky re zariky. Zay nampanamborinozy nandesy agny igny. Vototsy rey. Tsy miboaky re zariky agnatin'ny zato tao. Tsy miboaky rey. Ary base tsy handeha eto velively fa zay tomabily mandeha magnatoy hopotehinay. Folo tao mialy ty fe folo tao tsy mandrendragno koa satria aro tanindraza. Ka mety ataonao andriamanao filoha. Undi io tsy ampilongo anay fiavianao igny. Fa ampamono anay ka raha samby tokantragno raiky ro apelinao. Avy mety moa force rety signaly aminay. Fa raha samby zay avao koa naniry fandenta. Io monsieur le président fitondrahanao. Hainao fa alevantenan'i Madagasikara eo tsy raha kinalo baka andafy egny io tsy vinilinao baka egny. Fa nitratsinao tamin'ny alitanin-draza. Ka magnino raha hay filoha ataonao an'io. La tsy botsy andriamanao rezariky namatindrao velo. Zay olo filohandohan'ny base eto an-tanà koa tsy maintsy maty ary base fa tsy mila mihetsika agnatin'ny faritsy atsimo andray fatoato. Ny grevy moa Toliara manomboka amizao ka hatramin'ny farany. Tapitseo gn'andriamanao filoha. Faly miarahaba sy mitafatafa amitsika jiaby ndray mpanaraka ny chaîne ity vaovao malagasy araka hitantsika manko vidéo fanokefitsy natao ireo vahoaka ny fotony amin'ny fokotany benitsy any amin'ny vatany Toliara iny mahakasiky ny base Toliara zay. Ampatsevitsika manko fa nandeha tany a benitsy manko ny mpiasan'ny base Toliara reo dia niteny zareo namafy fa hoe tsy mahazo mivezivezy aty nareo mpiasan'ny base Toliara io. Ka hitantsika amin'izany fa tonga maraina be reto mpitandro filaminana fa indrindra ny gendarmerie zany ny sambotra olo anankiray ka misaotra n'andriamanao filoha fa mifamono ny samy mpihavana. Sambo mpitandro filaminana manko ny maraina teo ireo lohandohany mpanohitra ao amin'ny fikambanana mazoto androany maraina tokony ho tamin'ny 3 ora teo. Voasambotra tamin'izany manko i rezary raha ny fanazavana azo tezitra ny fokon'olona tamin'izany ka ny rosy ihany koa tamin'ny fisamborana ireo olona mpanohana ny orinasa base Toliara eto amin'ny fokotany benitsy. Tsy avoakanay ho izy ireo olona tratranay ireo raha tsy mivoaka irezary raha nambaran'izy ireo. Hitantsika manko fa tsy manara-dalàna ny fisamborana ny rezary io mpanohitra base Toliara io fa mitelo maraina zay. Ka ampiadiny fanjakana noho izany hitantsika hoe ny vahoaka iny fotony indrindra ity orinasa base Toliara ity samy mpihavana izy zareo samy mpilongo ho izy ireo ka tsy hanaiky hirosoana ireo tetikasa io. Taorian'ny disadisa nisy tao amin'ny fokotany tsy afanako manoloana ny fandrahoana ireo mpiasan'ny orinasa base Toliara moa no nisian'ireo olana ireo. Hitantsika manko araka tenentsika tao zay fa ny tonga manko ireo mpiasan'ny base Toliara reo ny teny amin'izareo nandraona zareo hoe ka tsy mahazo mivezivezy any amin'ity hitetika hanao fikafika ka hitetika hanao hitrandraka io base Toliara io. Ka noho izany dia mampitandrina izay mbola minia mivezivezy sy manitsakitsaka ny tanindrazana ihany koa izy ireo raha nambarana zareo avy hatrany. Hitantsika manko fa zao na hoe olona tia tanindrazana manohitra jusque farany makasika nyity base Toliara ity. Tokony alaina tahaka ny olona ohatran'izao fa tsy hoe vahoaka sasatsasany zay vaovidim-bary vaovidim-bola ka zany indrindra mahatokony mikeha na te horakoty vaona ny hevitra hoe somary mafimafy ty fanokefitra nataon'ity hoe tsy misy ho voavidin'io kivarimvarinareo io koa raha tsy akoho ny olona ka ny malagasy tena izy sy salamasaina tsara dia tokony mijoro ary mila sarotiny amin'ny tanindrazana. Miasa mafy manko ireto traitera tsy manjary reto hanambaka ny vahoaka
tsy atakaloky varivary ny hasin'ny tanindrazana ny fahasalamana ary ny taranaka faramandimby rehefa tsy voataizan'ny baba sy neninareo tsara ianareo retroretirareo zany tenotenena io tsy vaninareo dia ny fiarahamonina mijoro sy hendry misy eto no hofampitaiza aminareo hitantsika amin'izany fa nikevitra nataon'ny mikena tehorakoto vao izay na de eo aza zany rehetra zany amin'izao fotoana izao dia mahaliana tsara ny faneho-kevitra izay nataony Marco hitantsika manko izy maneho amin'ny tambazotra serasera zay tsara alaitahaka ary tokony hojereny olom-pirenena rehetrarehetra zany faneho-kevitra zany satria misy phrase misy zavatra teny zay nataon'izay manko ao hoe amin'izao fotoana izao hitantsika manko hoe voalohany ity zavatra idiran'ny filoham-pirenena Andrajoela voatserany Andrajoela tany Toliara voalohany zavatra idiran'ny Andrajoela simba ary potika ary hitantsika mifamono hitantsika zao mpihavandreo mifamono resaka fitolonana ohatran'izao zay zany zay ihany koa no nahatonga anazy tamin'ny fitondrana teo tamin'ny nanomboka nahafantaran'olo azy tamin'ny fanongaram-panjakana zany hoe simba potika korontana noho izany tompolasy tompoko vavy araka ny teneny teo manamafy zany teny Marco zay hoe amin'izao fotoana izao situation zava-misy iainan'ny firenena ankehitriny zao tsy misy tsony zany hoe hanafosafo ny fitondram-panjakana zany averiko indray ty averitsika indray hoe efa tsy ilaina tsony zany hoe hanafosafo na hoe misy député mpanohitra ka hanao zao hoe tsy ilaina ny fanonganam-panjakana na hoe misy ireo amin'ny séance na ireo mpanohitra ireo hoe zahay dia manino ty mandeha tsy mikorontana na atody iray aza tsy vaky amin'izao fotoana tenentsika zao dia ilaina ny fihetsiketsehana vaobe ary mafy tena mafy eto ny tsy misy hoe atao sorona fa ny hoe ny miaramila zao azo ataontsika hoe afaka miaraka amin'ny vahoaka zany fa reto gendarme reto matao ny tsy hay hoe ny séance ve na ny député mpanohitra ve na olo sasasasany ve matahotra any Andrajoela sa matahotra any gendarme ho voatifitra na ho samborina eo manko le izy raha mitamba be ho misy firaisan-kina rehetrarehetra tsisy hasakana antsika zany hoe tsy mitokotoko zany fa tena mitamba be ny rehetrarehetra ka noho izany reto gendarme reto manko anisany mbola ataontsika miaraka amin'ny filoham-pirenena Andrajoela zany olona roa telo ihany no ataontsika hoe no matanjaka mipaika an'ireto gendarme reto tsy manana trano feriferitrany reto tsy manana feony feritreretiny hoe ianareo ny raha vao mitifitra eo misy havanareo ary nataontsika hoe nahavanareo za teneninareo hoe tsy mandeha mila mandeha amin'ny grève io amin'ny korontana io fa io tompoko lahy sy tompoko vavy mitovy amin'ny raha ao anatinareo ao gasy mitovy aminareo ho vononareo tifirinareo zay tsy mba mandinika anareo hoe rehefa tsy mety tsy alehantsony le fitondram-panjakana aveleo amin'izay ny vahoaka handeha hidina an-dalambe ny fidinana an-dalambe maro ane zavatra atao mba ho jerenareo hoe hatraiza ohatrany ahoana vahoaka zany tsy de fitondram-panjakana zany mba atsapanareo zany hoe mahasarika vahoaka ve na vahoaka mihitsy nefa aleo na de tsisy pitarika aza fa nefa naizana tsy zany aza tsy maintsy mila pitarika ka noho izany araka ny teny haratsika manko fa nikevitra nataon'ny Marco zay efa tsy ilaina tsony manafosafo zany korontana zao tsy hoe korontana zao fa zao fa fitakina fialany filoham-pirenena Andrajoela no vahaolana ohatra ny olona ataony Toliara reny za hoe teny hoe fitiavan-tanindrazana mijoro zareo misambotra amin'izay Mpomba miady ne le olona noho ny Andrajoela fitiavam-bola zareo rehetrarehetra io na dia hisy faty raha mandrika eo tsisy raha rahina Andrajoela zany hoe tsy mba miheno feno feritreretany reto miaramila sy gendarme polisy reto manko tsy mba miheno feno feritreretany fa ny miaramila manko misy tia tanindrazana ihany reto fa reto manko tsy tia tanindrazana zany tsy tia vahoaka zany ro tiany le mpibaiko aloha voalohany Andrajoela efa hita rehefa tsy alehany rehefa tsy mamely miala nefa ny hiala eo tsy hiala mihitsy zareo raha tsy ampiala tsika zany vonona tokony hoe hampiala azy amin'ny fomba ahoana ampialantsika zay hoe teneny zay hoe tsy mila manafosafo na hoe zahay dia anao hetsika ohatran'izao ny engany teo amin'ny fitondrana eo de korontana ilaina amin'izao fotoana izao fotoanan'izao situation zao ka arahantsika manko fanao-kevitra nataon'ny Marco zay fa miteny izy
tsotrany anazy fa hoe tsy ilaina tsony zany hoe manafosafo zany zay ty hafoezitsika zany manafosafo hoe tsy ilaina hoe korontana zay am'izao fotoanan'izao fa andao raharatsika zany fanokevitra nataon'izay fa zao a miodina ny ora miodina amin'ny fotoana ok zay ty hoe ijoro mahasaia etc refrain efa firy taona fa tendreo a de tapony hevitra de tapony daty a de mirotsaka révolution zay ihany fa tsy hodikodiny eo efa tenenina foana hoe io grève ny tsy tokotoko io a aza manao ny mihitsy fa io a io mora tsy mipasy io sady mora vonoina io a no mora vidina eo anatrehandrareo ajanony koa ity ny député ny resariko eto ty resariko ity ajanony ty le ino hoe rehefa miteny de ka zay aloha tsy hoe anonka-panjakana fa zao le eo de zay tsy anonka-panjakana fa hoe zao ny de hitanao fa izy olona matahotra Nosamboriny zao so mieritreritra hoe zay miteny aty tsy misy misambotra mihitsy zay aty rehefa miteny misy Nosamboriny zay a amin'ny firmaraina ilaina Antrano de niakatra tribonaly de mitovy zany tsika zao zay zava-misy ary io baika avy any fitondram-panjakana malagasy io a baika avy any amin'ny izy le kimamany hoe izy moa izy ny ministra lala sinoro iny baika avy any amin'ny voalohany de mifaharoa baika avy any amin'ny ratsuel en personne misambotra anay mitovitsika zany fa tsy menomenona isany hoe anynareo tsy maninona afaka miteny afaka manao zao afaka miteny ny fa miady de miady ajanononareo député singaniketo no miara-manosa ajanony amin'izay ty le mandrangidrangotra vahoaka ty de le miantso ny ratsuel miantso ny fitondram-panjakana mba jereo zao président ajanony io ajanony le mbanivany amin'ny lapa fotsiny tsy misy tokony hoe zavatra ampime mihitsy fa Madagasikara mbola misy mitady ny fampiraharahana mbola misy mitady ny fiaraha-mitatana mbola misy mitady hiara-midinika amin'ireo bandy reo ary zay efa nisy foana zay inona ny vokany a miarana akasy de ambodepony zay ny vokany hatramin'izay ny tokony isy a de ny révolution zay ihany ny révolution a nandrasan'ny rehetrarehetra azonareo tarihanareo député nareo sy ny mbavambahoaka reo ny vahoaka no afaka miteny hoe aorinanareo zay fa tsy nareo nandeha teny hoe mandeha na nareo fa zay aorinanareo io mila tarihan'ny député io ireo le leader politique reo zany ny teneniko anareo le leader politique reo adonihany hoe misy bandisa fa le leader tsy leader fotsiny rehefa hoe misy ny fety de iny de maka première ligne maka sézérie amin'ny devant daholo alaiko ohatra fotsiny ohatra tamin'ny anniversaire ny 23e anniversaire ny tim tamin'ny fidiny tim teo tao koa ny firaisakina ao anatin'izany de jereo ny sary de ireo rehetra première ligne ndreo a ireo no ilaina hita hoe eny amin'ny devant rehefa hidina an-dalambe rehefa hidina amin'ny trésiment de hidina amin'ny bojatofo on s'en fout hitantsika teo fanokevitra nataon'ny Marco Randrianisa teo iny ary mazava izy teo tsy verenantsika ka noho izany tompolahy sy tompoko vavy dia antsika rehetrarehetra zao no mitady révolution zay hitantsika zao a any a Kenya greveny any tolany vahoaka any a Togo pays any Afrika rehetrarehetra dia miady amin'ny resaka ataontsika hoe zavatra mianjady amin'ny firenena misy anazy zany atsika zao fotoanany zao révolution zao io ireo araka ny teneny teo zay mpitarika rehetrarehetra sy olombavamboaka zany na ny lehibe ny antoko rehetrarehetra zany na fikambanana zany antoko politika rehetrarehetra na io rehetrarehetra zany iza tokony hitambabe amin'izao fotoana hitenena atsika zao a satria hitatsika fa ny firenena atsika ohatran'izao
handeha manko tsika kiverina amin'ny zavatra nytenintsika tamin'ny voalohany teo fa nokevitra feno natao ireo vahoaka iny fotony any Toliara Benitry tokony alaina tahaka olotra an'izao satria rehefa tsy mety zalahy de tena tsy mety tsy hay mihitsy ane fitondram-pandrakana aty rehefa non stop Toliara de ajanono ny mpihavana plongo zao miady Antrano noho ny ity fitondram-pandrakana tariny filopirenena Andratsoila ty ka mbola ho avy ny fotoana azonareo ka zay homanomano tsara antsika rehetrarehetra mpanohitra zay na tsy mpanohitra anao te hivondrona te hanohitra ny fitondram-pandrakana mijoro miaraka amreto raha zay ka ny fotoana stratégie rehetrarehetra tsy voatery ho tenenina eto fa mitamba be firaisan-kina ihany no tanjona no tetika ampahomby zany tolona zany ka andao rahantsika zay ihany koa fa nokevitra natao reo vahoaka ny Benitry zay manohitra ny Toliara zay fa azadino hatrany tompolahy tompoko vavy ny miabone na manao zay amina mana commentaire afahantsika matsaratsara zavatra izay. Zany hoe raha nataonay le andro mampisavorovoranay de zao nisy gendarme taminay teto tamatongady tamin'ny 3 heures nampanambory ny merany ankily maliniky miaraka amin'ny fokon'olo sasansasany zay mpomba ny bazy ka azo sambotsy ny namanay mazoto raiky nandesindreo agny tamin'ny 3 heures tsy haiko ndray zay ilalagna ny mpanjakana mampanambotsy amin'ny 3 heures zay ary reo olo reo amizay milagnanay lohandohany abiaby vatatena ny andrinirigiriny ma ila voatery nanao hetsy koa iringiriny samborinay koa reo vahoaka aminay tiaporany bazy regny hatra meresaka ao samborinay fa mbo tsy azonay koa i fa samborinay abiaby lafa atao olo mpomba ny bazy roe azonay hajarinay amin'ny prison pisianay azy agny koa maty tsy raha rahanay fa raha tsy azonay miboaky re zariky zay nampanamborin'ozy nandesy agny igny vototry rey tsy miboaky re zariky agnatin'ny 100 tao tsy miboaky rey ary bazy tsy handeha eto velively fa zay tomabily mandeha magnatoy ho potehinay folo tao mialy ty fe folo tao tsy mandrendragno koa satria iaro tanindraza ka mety ataonao ndre matao filoha ondy eo tsy ampilongo anay fiavianao igny fa mpamono anay ka raha samy pitokatragno raiky ro pelinao avy eto moa force re tsy nialy aminay fa raha samy zay avao koa nany rofandenta io monsieur le président gny fitondrahanao hainao fa alevantenany Madagasikara eo tsy raha kinalo baka andafy egny io tsy vinilinao bakegny fa nitratsinao tamin'ny alitandraza ka magnino raha hay filoha ataonao an'io la tsy botsy ndra matoare zariky na matindrao velo zay olo filohandohan'ny bazy eto an-tanà koa tsy maintsy maty ary bazy fa tsy mila mihetsika agnatin'ny parti atsimo ndrefa toato ny grève moa Toliara manomboka amizao ka hatramin'ny farany
tapitseo gn'andre matao filoha